Nareo aloha mba ho hita. Salame. Salama tompo. Salame. Salamo. Eny ary. Ho Vola va mpianatra? Manao ianao? Volandrianary Jaona? Volandrianary Jaona. Izy dia mpampianatra fizika any amin'ny université anankiroa. Wow! Arabaina ianao raharaha. Salut zahay! Nampianatra post-graduate tao Lincoln tao izy niona taminay. Inao koa niona taminay tao eto izy zao. Eto izy zao. Eny ary ho atombotsika fotoana amin'ny alalan'ny vavaka dia mandroso hatrany sika. Raha tsara indrindra zay ny an-danitra ohatra anao zay satria manao tombontsoa ahafahanay mandinika lalina momba ny amin'ny vatanay sy ny fahasalamanay ary azonay manararaotra zao fioboana izao mba ahafahana manovo hery ara-tsaina ara-panahy mba azonay mifanakalo hevitra ary tombotsoanay no mahazo amin'ny pasteur Ratsara Sarotra eto ka dia niafatra zay menany dia mba hitondra fisaintsainana ho aina ihany koa no raso Kristy misaotra ray amen. Amen. Eny ary dia iroso avy hatrany tsika satria ny androany zany dia fotoana za moa tsy teny hoe farany hoe tsy hitantsika ito pasteur Ratsara fa farany amin'ity programma ity izy hoe alao mba tohizanareo am'izay manaraka fa dia asa mino afahasoantsika ny havatra zay meny antsika faraparany eto. Ny zavatra tiako ambara indray amin'ity takarivo ity dia ny amin'ny hoe fatokiana fitokisana trust ary ahoana moa ny fiantraikan'izany trust izany eo amin'ny fiainana ara-pahasalamana. Baiboly moa dia milaza fa ao anatiny dia hoe matoki an Jehova amin'ny fonao rehetra ary aiza metehitra amin'ny fahalalanao amin'izay rehetra ataonao dia maninona ozy izy? Amin'izay rehetra ataonao dia ankasitrao izy ary izy ny ahatonga ny dianao ho mahomby, milamina na ahitsy. Zany zavatra zany dia entin'ny lazana hoe ny olona anankiray izay mahatoky an'Andriamanitra dia maninona? Tsy mieritreritra firy intsony amin'ny zavatra mety ho avin'ny diany izy fa metehitra amin'Andriamanitra. Moa ve misy fiantraikany amin'ny fahasalamana izany zavatra izany? Zay dia lazaina fa ny fandinihana natao dia ny olona manana fahatokiana, manana finoana matotra, metehitra dia velona fitotoana mihoatra ny olona izay tsy manana finoana izay tsy manana fanantenana. Ary eo koa dia manana fiainana izay feno. Hitantsika eto zany fa le hoe fianteherana fahatokiana misy lafiny ara-panahy io dia misy fifandraisany satria ilay fifandraisana ananantsika amin'Andriamanitra ilay fahatokisana io dia miteraka fandriampahalemana anaty izy io. Ary hita tsara fa eto amin'ny Amerikana dia lazaina eto fa ny Amerikana dia 7.9% isanjaton'ny Amerikana dia mieritreritra ny tenany io manana fiainana ara-panahy, 5.7% isanjato dia manana fomba fijery izay metehitra amin'ny ny fahasalamana ara-panahin'ny firenena. Hitantsika eto zany fa isika eto Amerikana dia firenena mahalala an'Andriamanitra, zava-dehibe zany. Fa moa ve ny fahatokisana an'Andriamanitra sy ny zavatra ara-panahy dia mifandray tanteraka? Hitantsika eto fa ny olona izay matoky an'Andriamanitra manana firaisana aminy eo amin'ny zavatra tsy hita maso zany fa firaisana amin'Andriamanitra dia afaka manana fomba entina miatrika ny fiainana amin'ny ara-panahy, ara-pihetsepo, ara-tsaina ary ara-batana. Zany hoe voahomana eo amin'ny lafin'ireo ny olona izay manana fahatokiana an'Andriamanitra. Ny tenin'ny soratra maso dia milaza manao hoe ny marina dia milolona tahaka ny palma ary hitombo tahaka ny sedaran'ny libanona. Eo dia tenin'ny salamy hoe ny marina dia milolona sy hitombo
ary zay fitombona izay tsy resaka hoe développement tsotra fotsiny ihany fa fahasalamana anaty ny système immunitaire-ny olona zay manana fatokinan'Andriamanitra de milamina satria tsy misy stress, tsy misy tebiteby ary ny fotony ao anatin' zany zavatra zany de ny hoe fitiavana zay no Andriamanitra fitiavana zay manova fiainana io de zava-dehibe hoe ilay fitiavana tsy manam-petro io dia lazain'ny rehetra fa io no tena manasitrana io rehefa inotsika marina zay fitiavan'Andriamanitra tsy manam-petra izay dia azotsika tsaina ny fahazotsanana azotsika raisina avy aminy. Ny fitiavana moa ako voalaza amin'ny Korintianina voalohany 3:10 de hoe ny fitiavana de maharitra, fitiavana de tsara, fitiavana de tsy mitsiritra, fitiavana de tsy mirehare, fitiavana de tsy manao lolompo, tsy mitahaky ny azy, tsy mora tezitra, tsy mitahiry fahatezerana, tsy fitiavana dia tsy mifaly amin'ny ratsy fa miara mifaly amin'ny fahamarinana. Ny fitiavana dia miaro, ny fitiavana de mahatoky, ny fitiavana de manana fanantenana, ny fitiavana de mitahiry, ny fitiavana de tsy mba levona fa reo tenyreo izy de mitoetra fitiavana, finoana, fanantenana fa fitiavana ny lehibe indrindra. Raha isika zany mahatoky an'izay fitiavana avy amin'Andriamanitra zay de misy fiantraikany eo amin'ny fiainantsika ara-pahasalamana zany. Ahoana fomba fijerinao an'Andriamanitra eo amin'izao tontolo mikorotana izao, amin'izao coronavirus zao miady sy ny karazana moa ve Andriamanitra fitiavana no hitantsika sa Andriamanitra zay manafay? Ary zay no tokony izay no misy fiantraikany eo amin'ny fahasalamana. Ny olona zay mahita an'Andriamanitra ho fitiavana dia manana fijery tsara izy mitondra fahasalamana ho azy zay. Fa ny olona zay mieritreritra hoe Andriamanitra manafay, manakorotana, lay mamaly ahy amin'ny tsy mety ataoko, Andriamanitra de tsy manao an'izany araka hitantsika tamin'ny tenin'ny pasteur Paul Ratsara iny fa Satana manao reny korotana reny. Indray avelan'Andriamanitra iseho reny mba hahatonga antsika voaomana ho amin'ny fiainana iarahana aminy satria hitantsika efa mikorotana ny fiainana. Fa Andriamanitra de fitiavana. Ary rehefa itokisantsika zay fitiavana zay dia misy fiantraikany amin'ny fiainantsika zay. Ahoana ny fomba fijeriko an'Andriamanitra? Raha mijery isika amin'Andriamanitra de feno fitiavana dia anana fiainana manana fahafampo isika eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiainana, eo amin'ny asa, eo amin'ny tokantrano. Misy fiantraikany lehibe zany fahatsapana fa fitiavana zany Andriamanitra. Hoy ny voalaza amin'ny Matteo, tiava Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Io zany ilay fitsipika lehibe izay azahoantsika mitetitra amin'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra fitiavana dia mampiena ny fahafatesana, mampiena ny aretina maharitra, mampiena ny cancer, mampiena ny stress, mampitombo ny fahavelomana. Ny olona manao an'io zany dia manana fahavelomana. Mahatoky an'Andriamanitra dia ny olona zay mahatsaro tena ho mahatsiaro tiana sy mitia dia misy fiantraikany eo amin'ny fiainana zany. Ny olona zay tiavana sy ny olona anehoana fitiavana dia manahoana? Manana self-esteem ambonimbony kokoa izy, manana fahatsapatena ao ambony izy, manana fahatsapatena ho tsy misy depression izy ary miena ny tsy fahafahany manao zavatra, disabilité zany, ary mitombo ny fahasalamany. Zany hoe misy fahatsarany be mihitsy zany ny mitia olona sy tiavin'olona. Misy fiantraikany eo amin'ny fahasalamanao sy le olona tiavinao zany. Noho izany fanarahana sitrapon'Andriamanitra dia ny planinany sy ny fikasany de mahasoa antsika. Zay fanantenana zay de zay finoana zay, zay fitokisana zay hoe Andriamanitra de manao zavatra anankiray ho ahy ary tsy misy zavatra miseho zay tsy hahasoa ahy. Zay fahatokiana zay dia misy fahasoavana ara-pahasalamana izany. God's will is for us to live life fully. Raha fantatsika fa hoe planin'Andriamanitra dia ny ahatonga ao hanana fiainana feno tanteraka
dia misy fiatraikany fahasalamantsika zany. Noho izany aoka ankafitsika planin'Andriamanitra amintsika ho ateventsika zany fiterana amin'izany. Aoka ny fiainantsika ho feno firindrana na misy mikorotana iza manodidina antsika dia ilay fahatokinan'Andriamanitra dia mahatonga antsika ao anaty fandriampahalemana sy firindrana. Misy hery lehibe io satria ny olona zay mahatsapa an'izay firaisina amin'Andriamanitra zay dia afa-po izy, afaka mionona izy, manana fahasambarana izy, tsy manana depression firy izy, manana fomba fijery positif izy, ny manana fahasalamana metimety kokoa izy ary équilibré ny émotion-ny. Hitantsika eo zany io zany lay fahatokinan'Andriamanitra io dia fomba coping mécanisme ohatry zay filaza azy ahafahantsika miatrika ny stressful life sy ny zavatra rehetra mety misy eo amin'ny fiainana. Ny boky Filipiana moa dia manazava izany. Aza manainy amin'inona na inona ozy izy fa amin'ny zavatra rehetra dia manao ahoana? Mivavaha. Teneno amin'Andriamanitra ny zavatra ilainao ary misaora azy ny amin'ny zavatra izay nataony dia anandrana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ianao izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra sy ny fandriampahalemana izay hiaro ny fonao sy ny sainao ao amin'ny Kristy. Aiza ny worry na ny fiahiahina dia mampitombo problema io, tsy manala problema mihitsy io. Raha miahiahy ianao matoa miahiahy ny amin'ny zavatra fahasalaman'ny hafa sy manao ny zavatra maro izay mampiahiahy antsika dia mampiena ny herintsika entina miatrika izany zavatra izany, mampitombo problema zany. Fa aza manahy ianao na amin'ireny izay fahatsapana izay dia manao izay mety azonao ataonao dia apetraka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra misy fahasalamana. Misy hery io mampiena ny famonotena izany zavatra zany. Misy zavatra étude izay natao ny amin'ny ny olona izay manana fiterana amin'Andriamanitra dia 4,700 ny fienan'ny famonotena noho avy amin'ireo olona ireo oharina amin'ireo izay olona tsy manana fiterana amin'Andriamanitra. Ny fahatokinan'Andriamanitra sy fonona azy dia mitondra fandriampahalemana, mampiena fitebitebena, manatsara ny système immunitaire, manana fifandraisana tsaratsara koa amin'Andriamanitra hatrany sika. Zava-dehibe zany. Ny olona ankoatran'izay dia aiza fipetraky ny fivavahana. Ny fianakaviana izay mivavaka dia sambatra kokoa ary afa-po kokoa. Zay ny fipetrana izay amin'ny toerana maro. Fivavahana dia mahatonga antsika hanana fahavitsiny eo amin'ny aretina, fahavitsiny eo amin'ny areti-tsaina ary fahavitsiny eo amin'ny fananana fahasarotana fandray aman'olona. Noho izany fahatokiana dia manasitrana io. Araka voalaza teo ihany, ny vavaka dia manampy antsika hiaro amin'ny aretina, manasitrana ho afaka amin'ny aretina. Manana misy fienana eo amin'ny fahavoazan'ny kansera, ny tosi-dra, ny AVC, ny areti-po, ny aretiny eo amin'ny saina ary mampitombo ny fahavelomana, ny fahatokinan'Andriamanitra. Ary izay ny zavatra tiana ambara eto hoe inona moa ny ifandraisan'ny fahatokinan'Andriamanitra sy ny fahasalamana. Hitantsika eto ny amin'ny étude izay natao amin'ny olona 5,100 4,700 sy 5,400 natao dia zavatra hita dia ny olona izay manana fiainana ara-panahy sy velona mahatoky an'Andriamanitra dia manana fitombona fiainana eo amin'ny 5,100 eo. Ary izay dia zavatra lehibe amintsika fa hita koa fa tsy mampiasa zava-mahadomelina izy, tsy mifoka sigary izy. Reny zavatra izay heverin'ny olona fa mampiena stress reny zany dia tsy dia mampiasa reny loatra ny olona izay mahatoky an'Andriamanitra satria efa metehitra amin'Andriamanitra izy. Hoy ny tenin'ny Salama manao hoe andia avy andeha hiankohaka isika, aoka andohalika eo anaty sehatry-pahary atsika isika. Izay
pahary zay Andriamanitra zay eritreretinao fa nahary atsika dia izy ihany koa ny afaka manamboatra atsika. Reto zany ny karazana fomba anankitelo zay ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra amin'ny lalan'ny vavaka, amin'ny lalan'ny fandinihana ny teniny, amin'ny fialan'ny méditation. Hitantsika fa ny vavaka dia mampitombo androm-piainana satria nahoana rehefa mivavaka isika dia mametraka surrendering eo amin'ny fiainana andavanandro zay hoe misurrender zay hoe manatona sy metehitra dia karazana fahalemena zany feo amin'Andriamanitra ny olona zay manolo tena ho azy dia reny ny atao hoe mandresy satria ahafahany miditra fiainantsika zany. Ny fandinihana dia ny olona zay mivavaka, ny vavahana dia fantatsika tsara fa fanao fomba fiteny matetika izany fa hitantsika eto ny amin'ny hoe 700 olona dia efa mivavaka ary ny atsasaky ny olona dia mihoatra ny atsasa zany mivavaka fahafakely indray manisan'andro. Mampino zany mampiena ny tebiteby zany ary mitondra fahasalamana. Andramana izy mivavaka zany hoe mivavaka ianao dia apetrao amin'Andriamanitra fianterana tanteraka fa hitanao fa miala dolidolina reny zavatra mampitebiteby anao reny aza. Ozy izy ny teny soratra masina hoe ento aty amiko enta mavesatra anareo fa za miay anareo. Hoento amiko enta mavesatra ireo, enta mavesatry ny fahasalamana, enta mavesatry ny arabola, enta mazevatry ny problema ao tokantrano, enta mazevatra maro rehetra dia apetrao aminy fa tsy misy enta mavesatra zay tsy ho zakany. Hitantsika eto ny amin'ny hoe vavaka manana fahasalamana, manana fatonitsaina, miena zavatra ara-psikolozika ao aminy izay miteraka fahakiviana, manana fahafahampo sy fahasambarana, mitombo eo mandrakiriva le hoe fahavelomana, fahaela velona. Manaraka dia hoe fandinihana soratra masina, mivavaka dia ianao manolo tena amin'Andriamanitra, miresaka aminy, mitaraina aminy, milaza sy misaotra azy sy ny lafy maro. Ny fandinihana baiboly indray dia fiainonan'Andriamanitra izay fiainona. Ahoana hoy tompo amin'ny alalan'ny teniny ahafahantsika mihaino sy mandre ny hafatra avy aminy. Ary zay dia mitondra fandriam-pahalemana ho antsika koa izay, mitondra fanantenana izay. Amin'ny alalan'ny fandinihana ireo teny fikasan'Andriamanitra dia mitondra fanantenana ho antsika. Misy teny fikasana be dia be amin'ny soratra masina reny dia anteherantsika reny dia hitondra fahasalamana ho antsika. Manaraka izany ahoana no mankany am-piangonana. Ny zavatra hita dia mitondra fahasalamana ny fiarahana mivavaka. Hitantsika eo ny amin'ny hoe mampitombo ny fahasalamana ny hoe fitondran-tena, mampiena ny foana sigara, mahatonga antsika ho mihetsiketsika kokoa, tsy kivy, manana fifandraisana aman'olona ary ny zavatra hita ihany koa dia mety hahatonga ny tokantrano ho tsy voahozongozona. Ny fiaraha-mivavaka mankany am-piangonana dia hita fa ny olona zay mpanao izany amin'ny régulier zany na mitohy dia tsy mankany amin'ny dokotera matetika, tsy mankany amin'ny emergency room matetika, tsy mankany amin'ny dentiste matetika, zany hoe tsy marary noho ny hafa rehetra izy. No misy tombony io zany satria fifandraisana aman'olona dia mahatonga anao anana firaisana amin'Andriamanitra ihany koa amin'ny fiaraha-mivavaka. Ahoana indray ary ny zava-maneno, fiaraha-mivavaka amin'ny alalan'ny zava-maneno, hita fa ny hira, indrindra fa ny hira ara-panahy dia misy tombony eo amin'ny ara-tsosialy, eo amin'ny ara-emosionaly, eo amin'ny ara-batana, eo amin'ny ara-panahy, eo amin'ny fomba fiaina rehetra, mitondra filaminana, eo amin'ny fomba fakana rivotra, eo amin'ny zavatra maro ny amin'ny hoe mozika. Amin'ny alalan'ny hira dia hitantsika eo ny amin'ny système immunitaire sy ny amin'ny fomba fiaina ary emosionaly dia hitantsika fa mampiena ny cortisol. Cortisol moa dia ilay hormone izay vokatra avy amin'ny stress io ary zava-dehibe amintsika izany. Zavatra tiana mba reto zany zao aoka isika ampitombo, ampivelatra ary mbola tsy nanao izany dia anomboka
ity firaisana amin'Andriamanitra ity amin'ny alalan'ny fatokina azy fa izy dia tsara mifavahana aminy fametrahana ny tebiteby rehetra eo aminy fa apetrao amiko ny fanahinareo rehetra hozy izy fa izaho no miahy anareo. Tsy apetratsika amin'ny président ny fanahitsika, tsy apetratsika amin'ny mera ny fanahitsika, apetrao amiko ny fanahinao rehetra fa izaho no miahy anareo. Zay zany no afatra invitation ataontsika rehetra amin'ny takariva ity. Eny ary dia mino fa izy fiantraikany eo amin'ny ara-pahasalamantsika izay fianterana amin'Andriamanitra izay. Izao sika dia amin'ny fitenenana Pastora Ratsara. Amin'ny fitenenana Pastora Ratsara. Androany moa ny afatra hitantsika eo, ny afatra izay omeny amintsika fa dia mino fa dia isaorantsika izy sika rehetra samy ankasitraka azy ny amin'ny finiavana any Australia, any Auckland izy no isa-maraina lahady miaraka amintsika eto nandritra ny fotoana maro. Miakasitrana pastora ny amin'ny fandavan-tena sy ny fahatsorana izay nataonao anay malagasy aty apita Amerika avaratra aty. Dia menanao Pastora Ratsara amin'ny fitenenana. Eny ary tompoko. Dia faly miarahaba antsika rehetra indray tratran'ity fotoana androany ity ary isaorana be dia be Andriamanitra satria izy no nikarakarantsika sy nivimbina antsika nandritra n'izay fotoana lavalava izay niarantsika teto izay. Araka ny voalazan'ny Docteur Bell teo moa dia androany zany no farany iarahantsika amin'ity programa ity, araka ny fanambarany koa mety isy ihany koa programa any aoriana any raha ilaina izany azahoantsika mifampahery raha miatrika an'izao fotoana atao hoe manokana izao isika eo amin'ny tantaran'ny firenena sy eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Misaotra indrindra Docteur Bell manazava ny amin'izany tsy ambaratelo ny fahasalamana, tsy ambaratelo ny maela velona dia ny amin'ity hoe fatokina an'Andriamanitra ity. Zava-dehibe ny ananantsika fitokisana an'Andriamanitra mahatoky azy, indrindra amin'izao fotoana feno tebiteby izao, raha izao tontolo izao sahiran-tsaina mafy dia mafy satria ohatrany tsy hita izay sarangotana fa isika kosa dia mamikitra amin'Andriamanitra ary na inona toe-javatra izay mitranga dia izao ny fanamby rehetrarehetra na ny fiaikana rehetrarehetra mikambana dia mbola kely noho ny Andriamanitra izany, mbola afaka mifeana izany Andriamanitra. Ka dia isaorana be dia be Docteur Bell ny amin'izany ary isaorana ihany koa isika rehetra manatrika an'izao fotoana izao. Andeha ary hanondrika ny lohantsika hivavaka isika raha hiditra sahady eo amin'ny tapany faharoa amin'izao programa izay iarantsika izao. Hiara mivavaka isika. Ray malala tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao zahay satria ianao tokoa no mivimbina anay, ianao tokoa no mitantana anay ka isan'andro dia mbola mahazo fifaliana ary misaotra anao noho izany fampianarana sy taridalana avy aminao izany tonga anay anana fiadanam-po ao anaty ao, tonga anay hivelatra ihany koa eo amin'ny fiainana. Ary raha hanomboka ny fanazavana ny tapany faharoa amin'izao programa izao izahay Andriamanitra dia mangataka anao mba hanome anay ny tsilosaina, hanome anay ny fananao masina, azahoanay mandray an'izany. Dia tononinay amin'ny anaran'i Kristy mpamonjy anay izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary, ny lohahevitra lehibe izay efa nidinitsika moa hatramin'izay dia le hoe Kristy sy mandao amin'ny sarotra. Hitantsika tokoa izany teo amin'ny fiainantsika ary hita amin'izao fiainana izao. Ka ny lohahevitra izay dinitsika androany dia azo lazaina
fa mamaritra n'izany na mamatotra n'izany zavatra izany mifeany zany mba atonga n'izany tokoa ho tanteraka satria mba atonga n'izany zavatra izany ho tanteraka amin'ny fiainantsika dia tsy maintsy misy fanapa-kevitra raisitsika eo amin'ny fanarana azy satria raha ohatra ka tsy ampiarina eo amin'ny fiainana izany dia na dia eo aza toy ny fanafody na dia eo aza ny fanafody tsara indrindra kanefa rehefa tsy hohanina dia mahasitrana ve tsy mahasitrana na dia ataontsika hoe tonga lafatra aza izany dia tsy mahasitrana na oviana raha ohatra ka tsy arahana izany. Koa ny amin'ity androany ity zany dia andinika lohahevitra anankiray isika. Dia ny lohahevitra momba ny batisa. Isika tsiraray avy zao angamba dia efa neritreritra ny amin'ny hoe ny olona tsiraray avy dia mandinika ny amin'ny hoe raha ohatra tokoa moa mba azo averina indray ny fiainana na hoe ny zavatra rehetrarehetra tsy nety rehetrarehetra mba eritrereto nge zany hoe zavatra rehetrarehetra tsy nety natao rehetrarehetra dia voafafa daholo dia manomboka pejy vaovao indray. Tsy mba faniriana ve zany indraindray hoe raha mba manomboka androany zany dia hoe tena pejy vaovao mihitsy manomboka vaovao dia ohatrany hoe tena vaovao mihitsy dia ny pejy zany dia mbola fotsy mbola tsy misy ninninina mihitsy manomboka vaovao indray. Misy an'izay faniriana mipetraka ny fanontaniana hoe azo atao ve zany zavatra izany, azo atao ve ny vaovao mahafaly ry havana dia zao eo amin'ny lafiny ara-panahy dia tena azo atao mihitsy zany zavatra izany ary izany ny planin'Andriamanitra aza dia ny hoe manomboka vaovao zany hoe avadika ny pejy dia lasa pejy vaovao ka misy fanantenana lehibe zany izay ataontsika mba azo atao angamba ny manokatra ny écran satria izara kely mba manao animateur Dr Bell dia manomboka zany ny fianarantsika amin'ity androany ity ary hitantsika eo fa tena zava-dehibe tokoa zany zavatra zany satria azo atao dia azo atao ny manomboka indray. Eny ary eny ary hoe misy fanantenana ho antsika, misy fanantenana ve atonga ny fiainantsika ho vaovao hoe fiainam-baovao manomboka indray. Tena misy tokoa ry havana, misy fanantenana ho antsika tsiraray avy ka afaka manomboka fiainam-baovao indray isika satria mety misy zavatra na tsy hoe mety fa tena mety zavatra mety mba nanahirana antsika dia hoe inona koa ary natonga an'izany zavatra izany dia zao manoratra tantara vaovao indray zany azo atao zay zavatra zay eo amin'ny fiarantsika amin'Andriamanitra ka reny zavatra rehetrarehetra zay tamin'ny lasa reny dia azo atao ny mandrovotra ny rehetrarehetra reny dia manary ny rehetrarehetra reny ary manomboka pejy vaovao indray isika. Ary ny voalaza ao amin'ny Korintianina faharoa toko 5:5-7 dia zao ny voalaza hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Zany hoe raha misy zany olona ao amin'ny Kristy, zay zany le fepetra atonga an'izany zavatra zany ho tanteraka dia hoe raha misy olona zany ao amin'ny Kristy dia hoe olom-baovao izy. Dia zao ny voalaza eto efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Zany ny atao hoe vaovao mahafaly indrindra dia ny hoe azo tanterana tsara ny atonga antsika olom-baovao, ny atonga antsika anana fiaingana vaovao. Dia lazaina eto hoe efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Azo atao dia azo atao tokoa zany zavatra zany amin'ny alalan'inona araka ny efa voalaza teo, amin'ny alalan'ny batisa.
zao tokoa manko ny baikony Kristy ao amin'ny Matio toko 7:20 sy ny 20 de zao ny voalaza koa mandehana ianareo de tovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Zany ny baikony Kristy zany hoe azo atao de azo atao mihitsy zany zavatra izany ary na ny hoe baikony mpianatra izy mba azahoana manatanteraka an'izany de mandehana ianareo izy de zao ataovy mpianatra ny firenena rehetra ary dia manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Zava-dehibe tokoa izany batisa izany. De zao ary apetratsika ny fanontaniana, misy fanontaniana manao hoe raha izany ary ny amin'ity batisa ity zava-dehibe tokoa izy. Inona moa mazava-dehibe ny batisa? Mazava zany arak'izany voalaza izany fa amin'ny alalan'izany no atonga atsika ho olom-baovao ka andeha ary manokatra ny baibolitsika isika. Ary misy andininy izay tsy de ary voasoratra eo daholo le izy fa ny amin'ny hoe inona moa ny mazava-dehibe ny amin'ity hoe batisa ity. Voalohany indrindra aloha zany arak'le voalaza eto dia baikony Kristy zany. Baikony Kristy. Kristy mihitsy no nanome baiko. Ka izao iza moa Kristy manome an'izany baiko izany? Izy no mpamonjy antsika ary tsy mpamonjy antsika ihany fa izy ihany koa no tompontsika ary Andriamanitra izy. Ka raha izy no manao hoe aoka atao batisa dia mampiseho zany fa lehibe izany batisa izany. Zava-dehibe izany batisa izany. Zay zany ny mahazava-dehibe ny batisa voalohany indrindra. De zao ao amin'ny Marka toko 5:20 raha mino aho fa samy eo am-pelatanantsika ny baibolitsika na ny baiboly na amin'ny alalan'ny numerika zany na ny baiboly ataontsika hoe Ahitana dia andengy jerevantsika ao amin'ny Marka toko 5:20 ary ny andininy 5:20 entina nehoana koa ny mazava-dehibe an'ity batisa ity. Zao ny voalaza vakitsika izany. Vakitsika ao amin'ny Marka toko 5:20 ary ny andininy 5:20. Vakiko izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no elona. Zany hoe izay mino sy atao batisa no vonjena. Zany hoe zany zava-dehibe no hoe mino. Zava-dehibe zany kanefa tsy ampy fa ozy izy hoe mino sy atao batisa no vonjena. Ilaina zany ireo zavatra anankiroa reo. Ilaina ny mino mandray an' Jesosy ho mpamonjy ny tenantsika. De ilaina koa lay atao batisa satria le atao batisa dia fanehoana ampahabe maso ny finoantsika toy ny olona mifankaty. Raha misy tanora anankiroa mifankaty de zao mifankaty izy nefa miafina tsy mety iseho mihitsy hoe tsy ataony raha fa any antsika miafina mihitsy lazalazaina amin'izy mihitsy ary zao tsy efara mariazy zao zavatra zao fa atsika ihany fa miafina. Manahoana moa zany fitiavana izany? Mety misy angamba le fitiavana ao anaty kanefa tsy ampy zany fitiavana izany fa ny tena fitiavana de zao tsy andro mihitsy aza ny anehoany le olona tiana eo amin'ny namana. Zao nge zangy mifankaty am'ranona ny teny any amin'ny ray aman-dreny mama dada misy an'izay tovolahy zay ohatra zao de lazaina eo le izy ary nandray aza misy resaka tsy makany akory de miodina mankany tantara hoe tsara mihitsy zany andro zany. Mahatsiaro ny ranona mihitsy rehefa misy andro tsara takan'izao lasa vadika any le izy. Zany hoe ny fitiavana zany de zao maneho tiana ny milaza n'izany zavatra izany. Ka izay le hoe mino. Le mino zany maneho le hoe ao anaty. Le atao batisa dia fanehoana ampahabe maso
zay le hoe fanehoana amin'olona atao batisa de ho fanehoana ampabe maso ny finoanao, izany hoe aseho zany zavatra izany, satria Kristy dia laza mazava mihitsy raha ny andininy ao amin'ny Matio no resana de zao finoana ampabe maso, zany hoe manaiky ampabe maso, zany lazanao Marka hoe zay mino sy atao batisa no vonjena. Ny tiana tsindrina eto zany de zao tena iankina ny famonjena zany ity batisa ity, satria io fanehoana zany fa lay fitiavana dia fitiavana tsy menatra, tsy menatra ho fantatry ny olona, fa faly mihitsy aza manao hoe zasy Kristy ange, Kristy ny mpamonjiko, Kristy no tompoko. Zava-dehibe zany izay zavatra izay, zany hoe ny batisa dia famonjena ao amin'ny Kristy, amin'ny alalan'izany zany ny hoe mino mandray an'i Jesosy ho mpamonjy ny tena. Ho hitantsika zay rehefa avy eo ny amin'ny hoe ahoana moa ny isehoany zany zavatra zany, fa milaza fotsiny eto ny amin'ny hoe mazava-dehibe ny batisa. Ka raha miteny izy hoe mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, zava-dehibe de lazainy hoe manao batisa azy araka ny voalaza amin'io andininy io dia maneho ny mazava-dehibe ny batisa izany zavatra izany. De zao ao amin'ny mampiasa ny baibolitsika indray isika, ao amin'ny Matio toko 7 ny andininy 17, inona moa no hitantsika ao? Matio toko 7 ary ny andininy 17. Inona indray ny voalaza ao ry havana? Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo ny andininy 17. Ary tamin'izay Jesosy dia avy tany Galilia ka tonga teo amoron'ny Jordana de nanantona ny Jaona izy mba hataony batisa. Zany hoe ao amin'ny ty andalanteny ity hatramin'ny andininy 17 de lazainy eo hoe natao batisa Jesosy. Zany hoe Jesosy zany tsy nanome baiko fotsiny izy ny amin'ny hoe atao batisa, manaova batisa. I Jaona aloha zany de fa nampianatra izy araka ny hitantsika eto amin'ny ity andalanteny ity, mampianatra izy ny amin'ny hoe nanao batisa, zany hoe aoka ibebaka jerevantsika ange hoe ary nankany amin'ny tany rehetra any amoron'ny Jordana i Jaona mpanao batisa io nitory ny batisa ny fibebana ho famelan-keloka. De zao araka le voalaza eo am'le Marka toko 2, ny andininy 2, zay mino sy atao batisa no vonjena, fa zay tsy mety mino no ielohana. De voalaza ihany koa zany amin'ity Matio toko 7 ity miverina kely ihany manao hoe ny Jesosy zany izy mihitsy nanome modely, zava-dehibe aminy mihitsy lesika zao tsy ampiny nanome zany baiko. Le baiko ny le dia efa manome lanjany zany, fa izao izy zao mihitsy nanao modely, natao batisa izy, na de tsy nanota azy izy dia natao batisa, satria nylazainy hoe ekeo ihany zany nanda manko i Jaona mpanao batisa, manao hoe zavy eo ozy izy no ataonao batisa, anao batisa anao, ianao no tokony anao batisa, de hoy Jesosy taminy hoe ekeo ihany mba hatanteraka ny fahamarinana. Izany hoe zany io batisa io de manatanteraka ny fahamarinana ohatra no nomeny Jesosy ho atsika, ny ohatra nanome ohatra izy, zava-dehibe zany. Ary araka ny voalaza amin'ity asan'ny apôstôly toko 17 ny andininy 17 ity, ary Andriamanitra de tsy nijery ny androny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra am'izao tontolo zao ibebaka. Mety nisy zany fotoana zay tsy nahalalana ny mazava-dehibe an'izany, fa ankehitriny kosa Andriamanitra de manao hoe tena ilaina am'izay zay ny anao an'izany zavatra izany. De zao rehefa nitory ny filazantsara Petera, nirotsaka ny fanan'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay taorinan'ny Pentekosta, de nitory Petera de voatsindrina tao am-pony ireny ainy an'izany fampianarana izany. De niteny zareo amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 manao hoe ry rahalahy, inona no ataonay? Inona tokony ataonay?
mba tonga anay hovonjena. De inona ny valiteny izay valiteny nomena ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7 manao hoe mibeba ary aoka samy atao batisy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hazo famelana ny helokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Zava-dehibe zany ny batisa satria araky ny voalaza eto mba haninona ozy mba hazo famelana ny helokareo. Zany hoe ny batisa zany dia mahatonga atsika andray an'izany famelan-keloka avy amin'Andriamanitra izany fanadiovana antsika izany. Raha izay zao manko ny fahaverezana ny olona very nge na ny olona voavonjy de zao samy mpanota daholo reo fa izao ny mampiavaka azy. Ny olona very de zao mpanota tsy voavela heloka fa ny olona voavonjy kosa de mpanota voavela heloka. Samy mpanota daholo fa ny mampiavaka azy de zao makany amin'ny elo tsy voavela heloka, makany an-danitra voavela heloka. Ka le batisa zany de varavarana amin'izany. De ny amin'ny hoe mibeba ianareo ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hazo famelana ny helokareo. Ary manaraka an'izay de zao ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Zany hoe mandray famelan-keloka zany na marinin'Andriamanitra nomena an'izany famonjena izany mandray famelan-keloka ary zao eo koa no andraisana ny fanan'Andriamanitra. Zava-dehibe zany ry havana, miaiky ny fahotana, mibebaka atao batisa, mahazo famelan-keloka zany rehetrarehetra izany dia maneho ihany koa zany raha jerevantsika ny ao amin'ny Efesianina toko 4:7-20 de zao eo amin'ny toetra teo aloha mamafa ny toetra teo aloha zany zavatra zany manomboka vaovao mba ho tafianareo ny toetra vaovao zay ny foronina araka an'Andriamanitra. Io le hoe fiainam-baovao zay resantsika teo. Ka izao raha amin'ny mampanotatsika izao de zao etilavo zany de zao miarina, de zao mibanjina ny Kristy ary manatona azy amin'izany. Ka mipetraka ary ny fanontaniana manao hoe zava-dehibe zany lay batisa. Zava-dehibe zany satria ekina ny famonjena. Azahoana fiainana vaovao manomboka fiainana vaovao indray. Ka ny fanontaniana manao hoe amin'ny fomba ahoana moa no anaovana an'izany batisa izany. Ny misy karazany maro zay hita amin'izao fotoana zao eo amin'ny fanaovana batisa. Zany hoe fanaovana batisa zay ampiaron'ny olona. Misy ny atete, misy ny tsofina rano, misy ny atsoboka, zany rehetrarehetra izany. Ka izao moa ve misy karazana batisa maro. Raha indray ny voalazantsika ao amin'ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina toko 4. Ao amin'ny Efesianina toko 4 no ahitantsika ny amin'ny hoe misy karazany maro ve le batisa. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo izany, iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. Zany hoe zany ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra ny amin'ny hoe fomba iray ihany ny fanaovana batisa fa tsy maro akory. Ka ianarantsika ny amin'ny hoe ahoana aiza ary io ray io. Inona ny fomba ataotsika mba azahoana mamantatra an'izany zavatra izany. Ny fomba tsara indrindra ry havana de zao misy olona natao batisa ve ao amin'ny baiboly. Ary de jerena hoe ahoana moa izany fanaovana batisa izany. Ka izao ny mahafinaritra de zao misy tena fanaovana batisa, misy tantaraina ny amin'ny hoe izao ny nanaovana batisa. Anankiroa no raisitsika. Ny voalohany indrindra aloha dia ny amin'ilay tandapa etiopiana. Ary rehefa hitantsika rehefa aveo nanaovana batisa ny Jesosy, ny resantsika manko ny amin'ny hoe Jesosy dia nanome ohatra
tsy nibaiko fotsiny izy fa nanome ohatra mihitsy izy ny amin'ny hoe fomba fanaovana batisa de hoe izy zany natao batisa de tena tsara indrindra ny amantarana hoe ahoana moa nanaovana batisa any Kristy satria zava-dehibe zany le izy ny ekinan'ny famonjena zany izy io zay mino sy atao batisa no vonjena ka izao tena ilaintsika zany ny amantatra hoe ahoana moa zany batisa izany iray ny batisa iray ihany ka andeha ary hijery anatrika fanaovana batisa ao amin'ny baiboly isika de zay mazava zany le hoe zay fotsiny no arantsika zay zany le batisa hoe karazany ray voalaza ao amin'ny Efesiana zay zany ny fomba andinitsika azy de zao ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 no jerevantsika asan'ny apôstôly toko 9 no jerevantsika ary raitsika manomboka ao amin'ny andininy 720 no jerevantsika am'izany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 zany de misy tantara ao ny amin'ny nanaovana batisa lay tandapa etopiana izany hoe izy io dia pitahiry zany karazany hoe ministry ny arabola ny fanjakana lehibe tam'izany fotoana izany ny Etopia ka izao jerevantsika eo zany amin'ny hoe ahoana no nanaovana an'izany batisa izany manomboka amin'ny andininy 720 riavana dia izao no voalaza eto dia hoy ny fanahy tamin'ny Filipo andeha manatona ka mankanesa amin'io kalesy io andininy 7 ary Filipo niazakazaka nankeo aminy de nandre azy mamaky teny teo amin'ny Isaia mpaminany ka niteny taminy hoe moa fantatrao va izay vakinao fa hoy izy ataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra ary izy nangataka ny Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy de zao no voalaza eto vakitsika izany ary ny tenin'ny soratra masina no vakiny nentiny vonona tahaka n'ondry izy ary tsy ny lohbava hitantsika eo zany fa nampianatra an'ilay tandapa etopiana zany Filipo eto de lazainy eo amin'ny andininy 730 de hoe ary lay tandapa namaly any Filipo ka nanao hoe masina ianao iza moa nolazainy mpaminany amin'izany ny tena ny va saolon-kafa ary Filipo ny lohbava dia nanomboka tamin'izany soratra masina izany nitory an' Jesosy taminy de zao no voalaza eto ary rehefa nandeha teny an-dalana izy de tonga teo amin'izay nisy rano ary hoy ilay tandapa indro rano ka inona moa no misakana tsy atao batisa de zao zany toizatsika ny vakiteny ary Filipo ny azakazaka hitantsika eo zany efa nivakitsika izany ataoko ahoana ny fahay de zao ny andininy 530 ary Filipo ny lohbava de nanomboka teo amin'izany soratra masina izany ary dia nampianatra an'ilay tandapa izy de zao am'izay azy ny andininy 430 riavana ary raha nandeha teny an-dalana izy de tonga teo amin'izay nisy rano ary hoy lay tandapa indro rano ka inona moa no misakana tsy atao batisa zany hoe nandinika ny soratra masina i Filipo sy lay tandapa etopiana de nazava tam'ilay tandapa etopiana zany soratra masina ary nampianatra ny amin'ny mazava-dehibe ny fanaovana batisa mazava-dehibe ny finoanan' Jesosy i Filipo tamin'izany de rehefa nazava taminy de hoy Filipo mantsy hoy lay tandapa etopiana mantsy any Filipo hoe indro rano ka inona moa no misakana tsy atao batisa de zao araky ny voalaza amin'ny andininy 730 inona ny soratra hitantsika eto andininy 730 aloha zany efa nivakitsika zay ary ny andininy 730 zao no voalaza andininy 730 dia nasainy najanona
ny kalesy, ary izy rola de Filipo sy lay tandapa nidina eo amin'ny rano de nataony batisa izy. De zao zany ny zavatra hita eto. De zao araky ny voalaza eo dia ny andininy faha 7:30 raso aloha jerevantsika amin'ny andininy manaraka de nasainy najanona de inona ny zavatra natao, najanona ary ny kalesy, najanona de hoe indro rano. De inona ny zavatra nitranga tamin'izay fotoana izay. De zao niala tao amin'ny kalesy izy rola ary de niaranidina eo zany le hoe fanaovana batisa zay voalaza eto, niaranidina tao amin'ny lay rano zany nanaovana batisa eto, niaranidina izy ireo. Ary hitatsika eo amin'ny andininy faha 7:30 ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy rola zany hoe niaranidina tao izy de natao batisa de niakatra avy tao amin'ny rano izy rola. Batisa fomba ahoana moa zany ny fanaovana batisa? Mazava zany arak'izany voalaza izany fa le batisa atsoboka, asitrika, zay zany ny voalaza eto. Batisa asitrika. Karaha miteny zany soratra masina manao hoe iray ny batisa, ray ny fanaovana batisa, dia mazava arak'izany ry hava-malala fa lay batisa nanaovana n'lay tandapa etopiana zany io karazany ray fanaovana batisa ara-tsoratra masina io. Zay zany zavatra hita eto. Ka mazava zany etreto ny amin'ny hoe inona karazana manahoana moa zany. De zao ary verina kely am'le nanaovana batisa an Jesosy am'izay zany tsika. Tsy hitantsika eo amin'ny écran izy fa mba manokatra baiboly zany tsika amin'ity indray mandeha ity. Andeha ho jerevantsika ao amin'ny Matthieu 7. Ao amin'ny Matthieu 7 no dinintsika indray ny nanaovana batisa an Jesosy. Ina moa no voalaza eto? 7:30 zao ny voalaza ary hatramin'ny 7:70. Ary tamin'izay Jesosy dia avy tany Galily ka tonga teo amoron'ny Jordana de nanatona ny Jaona izy mba ataony batisa. Fa Jaona nanda azy ka nanao hoe izaho no tokony ataonao batisa ka ianao indray va ny makaty amiko. Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika atanteraka ny famarinana rehetra. Dia nekeny izany. Somary nisy fanakalozakevitra zany tetony amin'ny hoe zany ndray ve ozy izy Jaona ny anao batisa anao, ianao ny tokony anao batisa. Kanefa rehefa nilaza Jesosy hoe ekeo ihany, izany satria izany no atanteraka ny fahamarinana rehetra, de nataony Jaona batisa Jesosy. De zao no hitatsika eto. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy. I Jaona manko efa tao anaty rano izy. De zao nanatona azy fotsiny Jesosy, de zao nataony Jaona mpanao batisa batisa Jesosy. De zao rehefa vita batisa Jesosy de niakatra, zay le voalaza eto. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy tao amin'ny rano niaraka tamin'izay izy. Ary indro nisokatra tamin'ny lanitra ary hitany ny fanan'Andriamanitra nidina tany amin'ny tahaka ny voromailala ka nanao hoe ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity ny zanako malala izay sitrako. Inona zany ny zavatra voalaza eto? Mazava arak'izany zany ry havana fa le fanaovana batisa an Jesosy zany eto de le batisa nasitrika, natao batisa. I Filipo zany nanao batisa n'lay tandapa, batisa nasitrika, nanao hoe natsoboka. I Jaona mpanao batisa nanao batisa an Jesosy, batisa nasitrika, batisa natsoboka. Ka dia miariary zany fa ile hoe iray ny batisa io, le voalaza amin'ny Efesianina, dia le batisa nanaovana ny lay tandapa etopiana. De le batisa nanaovana an Jesosy Kristy. Zay zany ny batisa modely. Ka raha izany no izy
araky ny hitantsika eo amin'ny écran zany efa nivakitsika ihany zay zavatra izay, dia lay Batisa modely zany dia ny Batisa nanaovana an Jesosy. De niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra tamin'ny lanitra. Ary hita ny fanan'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nankeo amboniny. Izany hoe neken'Andriamanitra izany. Izany fanaovana Batisa izany sitraka Andriamanitra izany. Ary mazava fa raha Jesosy mihitsy ve nefa nanome modely amin'izany. Ary injao ny Maty 3:7-7. Ary injao nisy feo teo, feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako sy sitrako. Ka de zao ary nakasitran'Andriamanitra zany fanaovana Batisa izany. De zao koa raha atao Batisa isika de zao misokatra ho antsika ny lanitra, misokatra ny fahasoavan'Andriamanitra. De zao mandray ny fanan'Andriamanitra isika. Tahaka an'izay na modely an Jesosy, ino tiany Jesosy hiatra amintsika ihany koa, andray an'izany ihany koa isika raha ohatra ka manaiky an'izany zavatra izany. Zany hoe mba hatanteraka ny fahamarinana rehetra, ohatra zay nomeny Jesosy izay, de isika koa zany mba manaradia an Jesosy amin'izany fomba fanaovana Batisa izany. Ka ny fomba fanaovana Batisa zany dia miasitrika. Ary le hoe batijena na batizo amin'ny teny grika, zay ny azahoantsika an'le hoe Batisa rehefa atao ny conjugaison, manao Batisa. De zao ndikany de hoe manatsoboka. Manatsoboka zany fomba fampiasa fiteny andavanandro izy io, entina ilazana hoe manatsoboka zavatra de hoe manao Batisa. Ka na lay fiteny aza zany de hoe Batisa dia manatsoboka ny hevitra zany zavatra izany. Fa izao ny tombontsoa lehibe azo amin'izany araka ny voalaza eto de zao misokatra ny lanitra, mandray ny fanahy masina isika, ary de tonga zanak'Andriamanitra. Zay le hevitra le hoe manao Batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanan'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny Batisa zany no atonga atsika ananganana atsika amin'ny fomba ofisialy. Very manko zay zontsika zay, rehefa nanatona ny Satana isika, rehefa nanaiky ny Satana isika, dia lasa nyraisiny zay zavatra izay, nyraisiny ohatrany hoe eo amban'ny fiadidiny isika. De zao amin'ny alalan'ny Batisa no milaza ampabe maso isika manao hoe manomboko androany dia an Jesosy aho. Manomboko androany dia an'Andriamanitra, ary dia lasa zanak'Andriamanitra. Tonga zanak'Andriamanitra zany isika. Ka ny olona araky ny voalaza eto zany de le hoe ny olona no alevina fa tsy ny rano akory. Zany ny tena izy. Samy miroboka na ny atao Batisa na ny mpanao Batisa, mamintina ihany ny zavatra voalaza eto. Ka izao araky ny hita eto de mazava fa ny hoe batizo dia midika hoe manitrika, manatsoboka, milentika any ambanin'ny rano. Zany ny heviny. Ka raha tsy le hoe Batisa tete zany, hatram'izay raha atao ny fikarohana de zao tany amin'ny fiangonana voalohany de nanao Batisa asitrika no nampiary ny mpianatra. Satria zany no tena marina, zany no tena nikendren'i Jesosy ho azy. Nampalahelo anefa fa tateoriana dia nanjary niditra tsikelikely ny Batisa tete. Ary raha tsy efa tamin'ny fivoriam-be tany Ravena tany Italia tamin'ny taona 250 taorianan'ny Kristy vao nekena ho ara-dalàna, zany hoe didin'olombelona zany no nanaovana an'le hoe atete, fa tsy hoe didin'Andriamanitra izy. De navoaka zany ny didy tamin'izay fotoana izay hoe azo atao mety mitovy reo, hoe mitovy lenta amin'ny Batisa asitrika ny famafazana na ny fandarahana rano. Hevitr'olombelona zany. Fa ny hevitr'Andriamanitra kosa de zao ray ny Batisa fa tsy roa akory. Ray ihany ny fanaovana Batisa, ary zay ray izay dia lay nanaovana le Batisa nanaovana an Jesosy. Le Batisa
nanaovana an'ilay tandapa Etiopiana. Zay zany ny Batisa araky ny voalazan'ny filazantsara. Batisa araky ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ary miseho miariary ny amin'izany. Roarina amin'ny fahateram-baovao zany. Io le voalazantsika hoe izany Batisa izany dia mahatonga antsika ho tahaka ny olona vaovao. Vaovao vao manomboka indray ho jerevantsika lalindalina koa zany. Fahateram-baovao. Jesosy nanamalika nanao hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ateraky ny rano sy ny fanahy. Izany hoe le Batisa zany dia fahateram-baovao. Hoy Nikodemosy taminy ataon'ny olona ahoana no ateraka indray rehefa lehibe moa miditra any an-kibon'ny reniny indray fa izy ka ateraka. De hoy Jesosy hoe lazaiko aminao marina de marina tokoa. Raha misy olona tsy ateraky ny rano, izany hoe ny Batisa io, sy ny fanahy, io le fanahy zay nomena, dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Hitantsika eo zany mazava-dehibe ihany koa an'izany Batisa izany, efa nizinzinina teo le izy, fa mbola miseho indray zany zavatra izany hoe tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy. Fahateram-baovao zany dia fivam-po ao anaty izay aseho eo amin'ny Batisa araky ny voalaza teo entina fanehoana ampahabe maso ny finoantsika. De voalaza eo hoe tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka eto zany de le Batisa izay eloavan'ny fivam-po, lasa hoe fahateram-baovao manatona an'Andriamanitra. Izany ny zavatra zay tena ilaintsika. Ary rehefa nino any Filipo ny toriteny soa mahafaly amin'ny fanjakana sy ny anaran'ny Kristy ireo dia natao Batisa avokoa na lahy na vavy. Eto indray zany zao de mipetraka ny fanontaniana manao hoe firy taona moa zany ny olona hoe atao Batisa, hoe ny zaza ve azo atao Batisa. Araky ny voalaza eo zany dia olona lehibe ozy hoe na lahy na vavy. Le hoe lahy na vavy zany eto de entina ilazana ao amin'ny tenin'Andriamanitra olona zay efa mahatsiaro saina afaka misafidy ny tsara sy ny ratsy. Zay zany le maneho koa fa ny zaza dia mbola tsy azo atao Batisa ary tsy ilaina akory aza ny anaovana Batisa azy. Satria zao ny voalaza hoe avelao ny zaza ary azararana anatona fa anto azy ny fanjakan'ny lanitra. Anto azy ny fanjakan'ny lanitra. Ka izao ny zaza zany, ny zaza mbola tsy malala, tsy afaka misafidy izy, ary tsy afaka mibebaka, ary tsy mila mibebaka, tsy afaka manao an'izany izy, de zao tsy mbola mila atao Batisa. Fa ny hoe na lahy na vavy, ny hoe lahy vavy zany eto de entina ilazana ny olona zay efa mahatsiaro saina. Ny olona zay efa mahatsiaro hoe tsy mety zany zavatra nataoko zany. Tena nanota ary mila mibebaka. Zay zany ny olona zay azo atao Batisa. Ka ny ankizy mandra-pahatonga zay atrarany am'zay fotoana zay dia tsy mbola azo atao Batisa. Fa ny nanaovan'i Jesosy, nataon'i Jesosy de zao nitsodrano an'ireo ankizy ireo. Tsodrano zany no nataon'i Jesosy ho azy nitsodrano izy. Izany hoe fanolorana sy sodrano tahaka nataon'i Jesosy no atao ho an'ny ankizy fa tsy Batisa akory. Raha mijeritsika ny ao amin'ny Maty toko 7:11 sy amin'ny Marka toko 10:5 de zao nitsodrano azy zany Jesosy. Tsodrano zany fa tsy Batisa. Zany hoe tsy natsoboko Jesosy zany tao amin'ny rano ireo ankizy nanatona azy ireo, fa nitrotro azy izy, nametra tanana taminy izy, nitsodrano azy izy. Tsy Batisa zany fa tsodrano. Ary zany no ilaitsika ihany koa ho an'ireo ankizy, ireo zaza, ilaina atolotra ao anatin'Andriamanitra mba tsofina rano, mitsodrano, manolotra, atolotra ao an'Andriamanitra. Fa ny Batisa dia mbola manaraka teoriana rehefa mahatsiaro zany hoe tsy mety ity na mety ity. Ary afaka mino
satria zay mino sy atao batisa novonjena ary de hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa zany hoe ny olona afaka ny efa afaka mino sy afaka mianatra sy afaka mibebaka izay zany no azo atao batisa ary atsoboka ihany koa ao anaty rano. Ary ao amin'ny Matitoko 7:15 sy 15 de lazainy hoe ary Jerosalema sy Judea rehetra mba amin'ny tany rehetra amoron'ny Jordana de nivoaka nakany amin'ny Jaona ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Izany hoe zany ny olona zay efa nanota sy niaiky ny fahotany zay no azo atao batisa. Hoe natao batisa ireo amin'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Zany de fepetra ilaina amin'ny anaovana batisa. Manaiky, ampianarina, mino ary vonina ny ampiatra an'izany fampianarana izany. Vokatr' zany de hita taratra eo fa ny ankizy na ny zaza dia tsy mbola tsy azo atao batisa ary voalazany hoe antoazy ny fanjakan'ny lanitra. Zany hoe ohatra zany tsy manantsiny zany ny fijery an'ireny zaza mbola atao hoe zaza kely, zaza ireny satria antoazy ny fanjakan'ny lanitra. Fa ho avy ny fotoana izay atsapahany mihitsy hoe mety io na tsy mety io kanefa de minia manao an'izany izy. Am'izay fotoana izay dia mila mibebaka izy ary dia atao batisa. Ka eo anatreny zany zavatra rehetrarehetra izany de mazava ary zany ny amin'ny mazava-dehibe sy ny amin'ny hoe inona moa inona ahoana ny fomba anaovana batisa. Ka ny jerevantsika farany ndray de ny hoe inona moa ny hevitra zany batisa izany. Efa voajeritsika teo ihany fa andeha andininy vitsivitsy isika manokatra ny baibolitsika ndray isika androany de ny ao amin'ny Romanina toko 9. Amin'ny Romanina toko 9 no ahitantsika ny hevitry ny batisa. Zao ny voalaza amin'ny andininy 3 sy ny 4. Tsy fantatrareo va ao amin'ny Romanina toko 9 ny andininy 3 sy ny 4. Tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy de natao batisa ho amin'ny fahafatesana. Andininy 4. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho taka nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny rainy no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Zavatra telo zany ry havana no hita eto no hita amin'ny hevitry ny batisa amin'io andininy io. Ny voalohany de zao fahafatesana, faharoa fandevenana, fahatelo fitsanganana amin'ny maty, zany hoe mipoitra avy amin'ny rano. Zany hoe zany ny batisa ny heviny de zao tsy maintsy maty amin'ny ota aloha. Reo zavatra rehetrarehetra zay vita teo aloha, ny fahotana sy ny fahazarana rehetrarehetra sy ny zavatra maro isan-karazany zay vita de zao tsy maintsy maty ireny. Zany hoe ialana. De zao rehefa maty de tsy avela eo fotsiny ho maimbo eo fa tsy maintsy alevina. De zay le hoe ranon'ny batisa zany dia azo lazaina hoe fasanandevenana ihany koa ny fiainana teo aloha zany. Le olona taloha manao zavatra tsy mety rehetrarehetra io efa maty de alevina izany. De zao ny zavatra mahafinaritra eto de tsy mijanonao hoe ao amin'izany ranon'ny batisa izany fa mitsangana araka ny voalaza eto hoe ho amin'ny fiainam-baovao, manompoka vaovao zany. Ka ny baiboly ny batisa zany de zao fahafatesana, maty teo amin'ny fiainana teo aloha. Ny fahazaran-dratsy ny mety misy manana fahazarana mandaingalainga, manao ny zavatra rehetrarehetra, reny rehetrarehetra ireny noho ny fahasoavan'Andriamanitra de zao alevina daholo reny. Maty de alevina ao de mipoitra amin'ny fiainam-baovao, manompoka pejy vaovao. Zay le voalaza teo hoe
manomboka pejy vaovao. De ohatrany tsy nanota mihitsy zay le hoe fahateram-baovao, vaovao. Tsy vaovao mafaly ve zany ry hafany? Fa ho isika zao dia afaka manomboka tokoa, afaka manomboka indray fiainana vaovao. Ateraka indray. Zany hoe misy zany reo atao hoe efa mety efa 90 taona, 50 taona na 70 taona. Zany ny taona ny ataontsika biolojika, fa izao ny taona ara-panahy dia manomboka amin'ny fotoana zay anatonana ny Kristy, de maty teo aloha, alevina, de manomboka fahateram-baovao. Zay zany ny taona ara-panahy. Zany ny vaovao mahafaly ry havana. Ary ilaina zany zavatra izany mba hatonga antsika hazo famonjena. Zay mino sy atao batisa no hovonjena. De zao no voalaza amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:20. Ary ankehitriny, inona ny mampijanona anao? Mitsangana, miantsony anarany, ary aoka atao batisa ianao, ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Ankehitriny, inona zay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, inona ny mampijanona anao? Mitsangana, miantsony anarany, ary aoka atao batisa ianao, ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Koa hitantsika eo zany ny mazava-dehibe tokoa an'ity batisa ity. Aso ariverina kely any amin'ny ry havana. Maro tokoa ny zavatra zay fa nidinintsika hatramin'izay. Nandinika famarinana be dehibe tsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny anarantsika tamin'ny voalohany ny amin'ny hoe Andriamanitra, Jesosy dia namana tsy mandao amin'ny sarotra. Tsy fiononana lehibe ho antsika ve zany hoe manana an'Andriamanitra? Namana sasany dia mora mandao, rehefa tsy misy tombontsoa mety ho azony dia miala tsy moramora. Rehefa tsy misy zavatra antenainy dia miala tsy moramora. Misy namana ohatran'izany. Mampalahelo zany zavatra izany satria ny tena namana dia tsy manary amin'ny sarotra, na mora na amin'ny sarotra. Misy fahadisom-panantenana ihany amin'ny olombelona amin'izay zavatra izay. Fa Jesosy kosa ny anarantsika. Izy dia tsy mandao amin'ny sarotra. Tsy andao anareo izaho no miaraka aminareo. Aza matahotra fa ny tanako ankavanana no mivimbina anareo. Zany zavatra ny anarantsika nandritran'izay fotoana izay. Dia ny fiarahana amin'Andriamanitra. Izy dia eo. Zay zany lesona voalohany izay ny anarantsika. Ka amin'ity hariva ity dia miantso antsika aloha zany mba hanavao indray ny fanoloran-tenantsika ny amin'ny hoe mandray an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenantsika, mba hazahoany, satria tsy manery antsika, hazahoany miaraka amintsika. Tsy mandao antsika izy na oviana na oviana. Ka na ino kidona, na ino kiatra, na inona zavatsarotra izay miatra amintsika amin'izao fotoana izao, na ny ateraka coronavirus ity, na ny zavatra maro isan-karazany mety manahirana ny saina, dia izao manana ny Kristy tsika. Ka tsy tokony ho kivy mihitsy na oviana na oviana. Zay zany ny lesona tiako apetraka amintsika tsiraray avy. Vokatry ny zavatra efa nianarantsika hatramin'izay. Zany hoe aza kivy. Na inona zavatra mitranga dia izao aza kivy. Ny anarantsika koa fa manana fanantenana isika. Dia ny fanantenana ny amin'ny fiainana ho avy. Ny fiainantsika eto dia mandalo ihany. Misy date d'expiration zay ny anarantsika ny zavatra rehetrarehetra. Fa ny maharitra mandrakizay kosa dia Andriamanitra. Dia ny fiainana mandrakizay. Ka izao aza atao antsirambina
ny fiainana mandrakizay ka ny fiainana zay manana nyty hoe lany daty ty indray indray no atao anadinoana an'Andriamanitra. Tena fahadisoana lehibe zay zavatra zay fa ho lany daty ty zavatra ty fa zay maharitra mandrakizay io ny tokony ifikirantsika ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra. Zay zany zavatra faharoa zay. De ny fahatelo izay ny anarantsika de zao, raha ty ahy ianareo de hitandrina ny didiko. Zany hoe ity fitiavana ity zany tsy fitiavana atao hoe ambava fotsiny fa fitiavana arahin'asa. Ka le asa eto de hoe fakatoavana an'Andriamanitra. Hoy Kristy hoe raha ty ahy ianareo, milaza ianao hoe tianao a Jesosy. Tiany Jesosy zany zavatra zany fa izao ny marika fa tena tian'i Jesosy isika de ny fakatoavana azy. De nandiniky teto ny amin'ny hoe ny lalàn'Andriamanitra. Nandinitsika ny amin'ny hoe ny lalàna de mbola mitombona hatramin'izao ny didy 10 ary ao anatin'izany ny didy 4 dia ny momba ny sabata izany. Izay famantarana lehibe tokoa amintsika sy Andriamanitra araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra efa nydinitsika mbola mitoetra mandrakariva io. Ka izao ary aoka isika anapa-kevitra fa hitandrina ny didin'Andriamanitra ary ao anatin'izany ny sabata. Mety misy akon'izany eo amin'ny fiainantsika kanefa rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika dia tsy misy mihitsy ny tokony atahorana satria izy ny miantoko an'izany. Izy mahafeny zavatra rehetra. Ka izao raha mbola eo am-pelantanany koa tsika tsy misy zavatra atahorana fa ny zava-dehibe zany de zao mampiatra an'izany eo amin'ny fiainana. Zay zavatra lazainy raha ty ahy ianareo de hitandrina ny didiko ka de asehoy amin'ny fakatoavana ry hava-malala ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Ka izao noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy noho ny heriny de manapa-hevitra ny amin'ny hitandrina ny didin'Andriamanitra. Ary izy manome hery antsika zahoany manatanteraka an'izany ny fanahiny dia manome hery antsika fa tsy amikery akory no avitanan'izany zavatra izany fa amin'ny herin'Andriamanitra, fa mila miankina amin'Andriamanitra isika, fa mila manapa-kevitra isika mba zahoana manatanteraka an'izany. Ary ny farany de le ny anarantsika androany tsy maintsy manatona manaradian'i Jesosy koa zany tsika. Ho an'ireo zay efa vita batisa moa zany de manavao ny fanoloran-tena. Lay batisa lay ny anarana androany zany de le batisa nanaovana an' Jesosy. Ilay ohatra zay narahany, ilay ohatra zay napetrany azafady ho antsika no arahintsika. Ny anarantsika teo le tao amin'ny asan'ny apôstôly ny toko 7:10 manao hoe Andriamanitra no initsy nijery ny andron'ny tsy fahalalana fa ankehitriny kosa izy de mandidy ny olona bebaka. Zany hoe mety tsy nahafantatra an'izay angambontsika ny amin'ny hoe le batisa tokana voalaza ao amin'ny baiboly any de le batisa nanaovana an' Jesosy de le nasitrika izany. Aoka tsika eritreritra hoe de ahoana zany? Zao ny zavatra taloha noho ny tsy tena fahafantarana an'izany de zao inin'Andriamanitra tsy jerena reny zavatra reny. Ary zao mety raisitsika koa angamba raha ohatra natao batisa tamin'ny fomba hafa isika ny amin'ny hoe tsofon-drano tete na hoe tsofona rano de zao tsodrano zany no andraisao an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Fa ilaitsika kosa ny manao an'ilay batisa izay nanaovana an' Jesosy satria izay mino sy atao batisa tahaka an'ilay nanaovana an' Jesosy izay mino sy atao batisa no hovonjena. Ka adiditsika zany sy tombotsoa lehibe ho antsika ny mandeha amin'izany lalana izany. Ho an'ireo izay efa natao batisa araka nanaovana an' Jesosy dia tonga ny fotoana izay hanavaozana ny fanoloran-tena isan'andro. Fa ho an'ireo izay mbola tsy nandalo tamin'izany kosa dia zao tonga ny fotoana izay hanapahantsika hevitra. Satria le batisa zany dia tombotsoa lehibe na eto amin'izao fiainana izao aza zahoana manomboka satria amin'ny alalan'io no hanadiovana antsika, diovina ary de manomboka fiainana vaovao
mitafy ny akanjo-pamarinana zany hoe noho ny razy nalatsaky Jesosy Kristy dia lasa madio sika fa zao tsy maintsy maty aloha lay olona taloha, zany hoe le olona zay tsy nifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra dia alevina izany amin'ny alalan'ny batisa dia zao mitsangana indray ho amin'ny fiainam-baovao dia lasa nateraka ny rano sy ny fanahy dia zao mandray ny fanahy masina dia lasa anisan'ny mambry ny ankohonan'Andriamanitra. Izay le hoe tao batisa amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Lasa zanakalahy sy zanaka vavin'Andriamanitra. Ary rehefa ho avy Jesosy dia zao aka ny zanany lahy sy ny zanany vavy izy hiara-mipetraka aminy satria efa tafasara toerana ary miaraka indray. Tombontsoa lehibe zany ny amin'ny tao batisa. Zany hoe baikon'Andriamanitra izy fa fanasoavana ho antsika. Koa dia raisoary ny fanapa-kevitra amin'ity androany ity mba hiditra amin'izany lalana izany. Ka any amin'ny toerana misy antsika tsiraray avy ihany tsy hitako ianareo fa miantso antsika Andriamanitra. Miantso antsika izy manao hoe tonga ny fotoana ary io lay teny voalaza eto amin'ity asan'ny apôstôly ity. Asan'ny apôstôly toko 12:20. Ary ankehitriny tsy rahampitso ary ankehitriny inona ny mampijanona anao? Inona ny mbola mampisalasala? Tsy tokony izy mitsangana miantsony anarany, zany hoe manolora tena ao an'Andriamanitra, raiso izy ary aoka atao batisa. Dia le batisa nanaovana an' Jesosy. Atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahahotanao rehetra. Ka any amin'ny toerana misy antsika tsiraray avy ihany dia aoka hanapa-kevitra isika mba handray an'izany teny izany ary asehotsika ny lalan'ny fanaovana eny na mitsangatanana izany ny amin'ny hoe iza no manolo tena tanteraka ao an'Andriamanitra ary ho an'ireo izay mbola tsy vita batisa isoroso amin'izany lalana izany. Mino aho fa efa nanapa-kevitra ho amin'izany isika ka andeha ary hivavaka isika angataka amin'Andriamanitra. Marina fa mety misy ny fitsapana, mety misy ny vato-misaka na tseroka fa nefa Andriamanitra dia miaraka amintsika izy, tsy mandao amintsika izy na oviana. Ary izy dia afaka mamaha ny olana izay mety mitranga. Fahazadino ilay amin'ny marika teo hoe izay mino sy atao batisa no vonjaina. Dia hiara hivavaka isika. Raha eo misaotra anao izay satria ianao tokoa no tia anay. Ny rahanao mihitsy ny fanalatsakao. Ka inona indray moa no azonay lazaina? Fa manao ny fomba rehetrarehetra ianao ahatonga anay handray famonjena. Koa mangataka anao izay ankehitriny. Raiso Tompo ny tenanay, ny fonay, atolotray manontolo ny fiainanay ho anao. Ary ho an'ireo izay nanapa-kevitra satria mbola tsy niroso tamin'izany batisa nanaovana an' Jesosy izany, tahaka nanaovana an' Jesosy izany, ianao tokoa Tompo malalo no handray ny fanapa-kevitra. Ary ianao no anampy azy ireo, anana fasahiana, anaiky ny antso ny Kristy, tenin'Andriamanitra izay mibaiko anaovana an'izany ary indrindra handray ny tombotsoa izay fanomanina ho an'ireo izay manaiky an'izany. Dia mbana ao anay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary, dia mahafinaritra tokoa ny fiarantsika nandritra n'izay fotoana lavalava izay. Karaka ny favoambara teo moa izany dia tia
zany ny famaranana nyty dinidinika ity miaraka amiko fa ry docteur Belona indray ny milaza ny amin'ny andinindininy amin'ny hoe ahoana no anoizanareo azy dia averiko any amin'ny docteur Belona zany ny fitenenana. Sodrabelona Pasteur Paul Ratsara ny amin'ny lohahevitra sy fanasana sy famaboasana ny ara-tsoratra masina. Isy anankiray izay ataony amin'ny vady eto ho antsika mamitina izany ny raha nalatsaka ao tao Calvary dia manan-kery ho fanadiovana. Ary amin'ny teny anglisy moa izy ity fa dia tsy manina fa azontsika tsara ihany izy ny raha nalatsaka ao. Ka ny tonony dia hitantsika ihany ny amin'ny izay zavatra izay aloha ny raha nalatsaka ao manan-kery ho fanavotana. Io zany ny tonony dia atsika
raha nalatsakao tao Calvary dia manan-kely fanavotana ahy tsy lefy izany ke dia mihina fa azotsika tsy ara-pahasalamana araka ny teny pasteur Paul Ratsara teo. Dia ampitaina amintsika eo ihany zany ny amin'ny fomba mety hitohizany ity sy ny fomba hafa rehetra mety atao manahaka dia hatreto aloha isaorana antsika rehetra anatrika ary isaorana ampandray anjara keo amin'ny fomba fitenena. Bye everyone. Thank you. Thank you. Misaotra daholo eo, mahafinaritra ny fiarahantsika. Ny tompony omba atsika mianakavy. Sarotra Pastora Ratsara. Sarotra be pastora fa nampahery nampiorona indray. Sarotra tompoko. Sarotra tompoko. Sarotra tompoko. Mahiresa daholo. Azafady tompoko. Dia misy pasteur hafa indray andimby anao anoenty conférence ty e. Ie tompoko. Mahiresa. Resaka dokotera Belona zavatra rehetra koa. Pastora Ratsara. Zay kely